Finoana sy fampiarana tsy mifanaraka. Izay no anasako anao amin'ity andro an'ity, manasanao alaraka izany hatramin'ny farany. Fifaliana indray ry mpiara-midinika namana no hiatranoko aminao, eonako aminao amin'ny lalan'ity fandaharana ity, rehefa notantany ny tompo isika nandritra ny fotoana lasa, satria noho ny fahasoavany tokoa no matoy izao atsika, dia mpifaliana ny fampiarabana ary hanolorana mandrakariva ny firarian-tsoa sy ilazana ny fiadanan'ny tompo ho aminao sy ny ankohonanao. Andeha ry araka hivavaka isika raha nomboka ity fandaharana ity. Andriamanitra rainay any an-danitro, indreto indray izahay afaka miaraka mandinika ny teninao amin'ny toerana maro samihafa kanefa dia ampiraisinao amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Mamela ny helokay ary mamondrafo aminay satria mpanompo tsy mendrika ihany izahay. Koa raha andinika ny teninao ary, dia aoka ilay tari-dalan'ny fanahinao no ampianatra anay izany teny izany, ka hitondra fitahiana, hitondra fiainana vaovao anay ny izao fandaharana izao. Tinonina sy angatanay ny vavaka aminaran'i Jesosy. Amen. Ry mpiara-midinika namana amin'ity herinandro ity isika, dia hiresadresaka mandrakarivany amin'ny hoe ny fahotana teo amin'ny fiangonana izay mbola miompana iantsika amin'ny Korintianina voalohany sy ny Korintianina faharoa. Toy ny mazatra dia misy andininy natao tadiana indray rahantsika, dia izay voasoratra amin'ny Korintianina voalohany toko fahaenina ka ny andininy fahasivy ny folo ka hatramin'ny andininy faharoapolo. Korintianina voalohany toko fahaenina manomboka ny andininy fahasivy folo ka hatramin'ny faharoapolo, manao hoe ahoana ary? Moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolin'ny fanahy masina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra, ka tsy tompon'ny tenanareo ianareo fa olom-bavidy ianareo, koa dia mankalaza an'Andriamanitra amin'ny tenanareo. Izay andininy efa mahazatra izay no iverimberina isan'andro ho taditsika indray miterinandro ity. Ry mpiara-midinika namana, tahaka ny sponzy, tahaka ny éponge zany io atotoantsika io, ary zay rehetra ampidirinao ao amin'ny ao dia mijanonao, tsy fantatsika intsony ohatra ny ahoana betsahana eo fa ny zavatra azo antoka ao avokoa izany, ary zay rehetra ampidirintsika ao dia misy fiantraikany amin'ny fiainantsika andavanandro. Rehefa nanao antso mba tsy isian'ny fisarasarahana sy fitsitokotoko ny Paoly tamin'ny herinandro, dia amin'ity indray izy dia hiresaka momba ny fahatompon-tena, ny zavatra nisy olona teo anivon'ny fiangonana, ny fitsangatsangana, ny resaka momba ny amin'ny tokantrano na ny fanambadiana, ho resantsika izany izay tontolo-kevitra vitsivitsy izay. Fa ny androany dia hoe finoana sy fampiarana tsy mifanaraka, izay no dinihantsika androany. Teo amin'ny fivavahana kristianina dia samy niezaka andinika ny testameta vaovao, na ny teolojianina, na ny pastora, na ny laika, mba hamaritana izay tokony ho toetry ny fiangonana. Samy mamezy hoe inona no fihetsika, inona no tena tokony ho toetra ny fiangonana, dia samy mba mandinika izy ireo, satria zavatra misy betsaka olana eo amin'ny fiangonana. Tahaka izany koa Paoly, nataony Paoly zava-dehibe ny fandiniana hoe inona ny toetra tokony ho hita amin'ny fiangonana, satria fantany fa be loatra ny olana teo amin'ny fiangonana. Dia ny hojerentsika ny olana anankiray izay natrehan'ny Paoly ary resan'ny Paoly, satria fiainam-piangonana no resahany. Korintianina voalohany toko voalohany ka ny andininy, Korintianina voalohany toko fahadimy azafady ka ny andininy voalohany. Dia izao no volazan'ny Paoly: efa re marina fa misy fijangajangana ty aminareo. Eny, dia fijangajangana izay tsy misy tahaka azy na tany amin'ny jentilisa aza, fa misy anankiray manambady ny vadiny rainy. Loza zany ao anivon'ny fiangonana kristianina tamin'ny fiangonana voalohany, dia nisy toe-javatra mamoetra izay resahan'ny Paoly. Efa reko izy Paoly, azo antoka zany fa nisy tatitra re tonga tany amin'ny Paoly dia nahatonga azy hanoratra ny hoe manambady ny vadiny rainy. Ny hoe vadiny rainy
dia maneho fa maneho ny momba ny firaisana ara-nofo mamoehitra mampifamototra eo amin'ny lehilahy anankiray sy ny renikeliny zany ny vadiny rainy. Ary izany firaisana atao amin'ny olom-pady zany dia tena heverina fa fahotana tena ratsy tokoa na dia tany amin'ny jentilisa aza dia tsy nakasitraka an'izany, na ny jentilisa aza tsy nakasitraka an'izany, nefa indrisy indro fa hita atao amin'ny fiangonana kristianina izany toejatra zany. Ary zao no fihetseham-pon'ny Paoly amin'ny andininy faharoa. Ary ianareo indray va no mirehare ka tsy mampalahelo anareo akory zany mba hisoratsy eo aminareo ilay nanao izany zavatra izany. Tena taitry Paoly manoloana ilay tatitra. Misy an'izany anio anivon'ny fiangonana. Taitra i Paoly. Totra tsy miraika akory ny fiangonana o Paoly. Tena miaratsy ny toe-javatra. Satria zao anaitra ny Paoly tsy mba gaga na nalahelo akory ireo membre tao Korinty manoloana izany toe-javatra zany, fa toa ny rehare indray aza. Zay mivolaza teo, ianareo indray va no mirehare, toa ny rehare aza no fandeferana manoloana ny fahotana tahaka an'izany. Mpiara-midinika namana, teto vao tena nanapa-kevitra i Paoly fa tsy ilay lehilahy nanao fitondran-tena ratsy ihany no niriny Paoly ahitsy, fa ny fiangonana iray manontolo. Satria lay finoana izay nampianarina azy ireo dia tsy narahany, tsy nampiariny araka ny tokony ho izy. Zay ilay lohatentsika hoe finoana sy ny fampiarana tsy mifanaraka, tsy mifanaraka amin'ny finoana nampianarina azy zavatra iaina ny fiangonana. Any ka dia tapa-kevitra Paoly fa ny fiangonana iray manontolo mihitsy no tsy maintsy ahitsy. Mazava tsara zany tenin'ny Paoly fa ny fiangonana iray manontolo no ahitsy amin'ny toe-javatra tahaka an'izany. Tsy zakany Paoly ny toe-javatra mitranga. Ry mpiara-midinika namana, tena tsy fantatra loatra inona moa ny antony nahatonga ny fiangonana toa nandefitra n'izany toe-javatra ratsy izany. Angamba ve membre manana katao ve manan-karena ve ka mandray tombontsoa avy amin'io lehilahy io ny fiangonana dia tsy samy teny fa mandefitra. Na koa angamba hoe satria zavatra rehetra dia azo atao avokoa. Zay mantsy ny fialantsiny amin'ny toko fahaenina amin'ny Korintiana voalohany toko fahaenina ka andininy faharoa ambin'ny folo. Zao ny fialantsinin'izy ireo. Ny zavatra rehetra azoko atao. Afa-tozy zany. Raha vao diso ny fandraisana ny tenin'Andriamanitra dia manjary lasa manao fihetsika diso koa ny tsirairay avy. Zao ry mpiara-midinika namana, na inona nefa antony dia tena tonga jamba manoloana ny fandikana miharihary ny tenin'Andriamanitra ny membre ny fiangonana. Jamba! Ninona mety ho antony nahatonga ilay lehilahy nanao an'izany toe-javatra ratsy izany? Dia ny zavatra misy dia zao jamba manoloana ny fandikana miharihary ny soratra masina ny fiangonana. Androany ary tiako ny tarika an'izay tsika hoe andere ampiaritsika araka ny tokony ho izy ny finoana izay efa noraisinao teo amin'i Jesosy. Ka andeha mahitsy araka ny tokony ho izy isika tsirairay avy. Ny tompony ampitoetra ny fanainy ao aminao ka hahatonga anao andeha araka ny finoana izay efa noraisinao teo amin'i Jesosy ny fiainanao rehetra. Ombanao any Andriamanitra hivavaka isika. Andriamanitra rainay eo, misotranao izay noho ny amin'izany taridalana manaitra anay izany. Ampio izay mba tsy andefitra ny mety faratsy mpitondran-tena manoloana anay na ao an-tokantrano na eo amin'ny fiarahamonina, indrindrandrindra eo amin'ny fiangonanao izany. Ampio izahay mba samy hiaina araka ny finoana izay noraisinay, ampiatra izany, ampifanaraka izany eo amin'ny fiainanay andavanandro. Ka ny fanainao masina no anampy anay amin'izany. Itononona ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.